indray anatin'ity fandarana momba ny toetry ny andro ity voalohany volana May androany andy volana vaovao isika ao anatin'ity volana ity dia mivadibadika be mihitsy ny toetry ny andro dia mirary fahasalamana ho an'ny rehetra aloha fa ho antsika izay mety marefo indrindra ny zaza na ny reny bevoka dia mila mitandrina tsara satria indraindray mety mangatsiaka be ny andro ohatry ny amin'ity herinandro ity izao ao anatin'ny 3 andro dia saika tafidina ambany be mihitsy ny maripany manao volinandro irinina indraindray lasa volinandrom-pahavaratra ihany koa nefa mety mbola misy ny orana sisan'oram-baratra ho an'ny androany aloha dia saika ny alizay antony no mandravitra ny toetry ny androntsika hitantsika ty rahona manifinify amin'ny ilany atsinanany Madagasikara ty io no mitondra orana malefadefaka ny amin'ny ilany atsinanana iny somary mandrivotra ihany koa indrindra ny mitapany avaratra atsinanana sy ny any amin'ny ilany atsimo nosy iny dikan'izay mila mitandrina zany isika mpampiasa ranomasina raha jerevantsika ny toetry ny andro ho andrabitsy vao maraina dia mahazo orana malefaka ny aty amin'ny faritra Nalanjyrofo ny faritra atsinanana sy ny aty amin'ny faritra Ivadivavy aty mahazo erikerika manifinify ny any amin'ny Aotimatsiatra sy Amoronimany iny dia malomaloka kely ny eto amin'ny faritry ny Afotany sasany any amin'ny faritra sisa zany hoe aty amin'ny ilany avaratra ny andrefana sy ny atsimo dia mibalika be mihitsy ny masoandro raha ny amin'ny tolakandro sy ny amin'ny takariva dia mitohy manorana tranony aty amin'ny Antalahy aty mahazo orana tandrifindraona ny aty amin'ny faritra Ivadivavy Vilany akoatra ny masoandro be izay ao anatin'izao fararano izao dia mifandimindimby kely ny rahona sy ny masoandro ho an'ny eto amin'ny faritry ny Afotany mivinany maripana ambany indrindra eo amin'ny 13 degré Celsius eo ny eto amin'ny faritry ny Afotany ary tsy latsaky ny 12 degré Celsius kosa ny any amin'ny faritra hafa sy ny any amin'ny morontsiraka ny maripana vao vinavina ho ambony indrindra dia mikisaka kely any amin'ny faritra atsimo andrefany indray izy ho an'ny Rapitso manahaka ny 13 degré Celsius eto amin'ny faritry ny Afotany mangatsiatsika foana tsika zany satria eo amin'ny 20 hatramin'ny 22 degré Celsius eo ny maripana vao vinavina ho ambony indrindra raha ho any amin'ny reto firenena vitsivitsy ivelan'ny Madagasikara ireto indray ary ianao ho an'ny Rapitso dia mifandimby ny rahona sy ny masoandro any Paris mbalika be mihitsy ny masoandro any La Réunion any manorana ny andro any Milan, Johannesburg, Nairobi raha ikotriko izany any Bangkok ary mahazo tandrifindraona kely ny any Comore lalovandraona ny any Maurice sy Seychelles any izay indray no mamarana ny fandaharantsika mametraka ny veloma mandra-pitafa amin'ny manaraka indray tsika amin'ny aony